Somary iverina kosa isika ho any amin'ny fankalazana tamin'iny herinandro iny. Arahanao atao anatin'ity fanadihadiana ity ny firarian-tsoa sy ny etaetan'ny olom-pirenena amin'izao taona vaovao 2024 izao. Teo amin'ny sary ny Ravaka Andriamanalina sy Mamira Samuely. Amin'izao asaramanitra fanandro voalohan'ny taon'izao dia fifaliana ho any mirary soa ny vahoaka malagasy tratran'ny taona vaovao 2024 no taona lavitry ny rovy satria ny fahasalamana ny voalohan-karena dia mba samy ho tratry ny taona 2017 daholo antsika mianakavy dia ho tom-pambeazana ihany koa amin'ny didy aman'andraikitra izay sanina tsy ho tanterahana ho an'ny vahoaka tsirairay avy tsy ankanavaka tsy vaky volo dia misaotra indrindra dia samy ho tain'Andriamanitra tsika vahoaka malagasy ray manontolo. Mirary soa ny vahoaka malagasy mitondra isakam-baratongony ary vahoaka malagasy rehetra raty Madagasikara. Vao tonga fandriampahalemana sy filalinana ny vahoaka ary adana mba tonga amin'izay tanjany tendeny satria enjana sy mafy azy izao toerana fisatsika izao dia tovako vangongo izao a karazana ohatran'ny hoe famingam-pinganana eo rehefa tonga amin'ilay toerana ilay olona dia mahampino fa tsy kianina sy enjehana kalaina fotsiny tsy mitondra ho azy amin'ny fanakianana sy fanehoana olona mihitsy fampanampiana sy torohevitra zay zava-dehibe ka zay ka miteny azo ratoko amin'izay fa dia misaotra pesaka indrindra. Falme rabantsika vahoaka malagasy tratry ny taom-baovao dia mirary soa sy fanambilana ho antsika egany hoe titontika hitondra soa antsika dia ho lasan'izay ny fahasairanana fangataka amin'ny tompo kosa tsika mba omeny tompo fahasoavana sy fahasalamana dia firarian-tsoa antsika izany misaotra tompo malagasy zany nahatratra ny taona fa 2024 ity dia mangataka zany tsika matombo sy zavatra amintsika izao fahasairanana rano loto mila fibebahana avy amin'Andriamanitra satria amintsika kristianina mihinana zany fa kristiana daholo tsika dia misy antony avokoa ny zavatra rehetra dia mila mandiny tena zany tsika dia mangataka amin'Andriamanitra tsika ho diovina dia mba hilamina amin'izay tsika rehetrarehetra. Ny etaetam-pontsika zany dia tokony mba hisy fivavahana amin'izay ny fiainana amin'izao fotoana izao satria efa sarotra dia sarotra moa na dia fandriampahalemana sy ny alina zany no mirarirary ihany fa ny fandrosoana tsisy fandrosoana mihitsy zany hoe zero ny lalana zao mahazo azy hoe taokely mitondra vano mifaky moa eo an-dalana tsisy mikarakara mihitsy zany fa mangataka amin'ny mpitondra fahefana mba hijery azy ny zavatra eo fa tena etsana dia